fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Panenjika lasa loha nosoratany Mamy Aina ho velomin'ny ony Vantsoa ary olo miaraka amin'ny faly sy Rakoto. Tovrazana mamonjy no nandray feo Olosoa sy Anjariliva no nanatotosa. Arabaina Kirzenia tena tsara tarehy amambika tokoa kindrima to mibata ny loka voalohany tamin'ny fifidianana misy androany iny a. Totra maholy a. Nareo koa angeny tena tsy nisy ratsy akory teo fa tondrony kely fotsiny ahy e. Nitovitovy daholo ihany aza nisy azontsika teoko. Na zany aza ndrika tena niavaka e. Zany ve? Songadina be mihitsy anke teo ny bikandry e. Indrindra ke tam'le nanao tenue de place teo iny e. Zany ve anke? Tena marina e. Antany daholo angeny ankizy e. Le ray lany misy tamin'ny herintaona aza tsy nahatoraka andry a. Misaotra kia. Zay kifa amosiny toeraka aloha. Mbola ito mandramaraina matsony ty alim-pandizana ty. Sady inona ndry misy tovola hafa ty. Angamba gataka ny sonia ndry fa efa mitondra taratasy stylo. Eny ara kia. Manajanora Matotsily. Arabaina aloha fa voafidy ho mpanjaka vavy ny atsara tarehy tamin'ity taona ity. Misaotra. Riza anao narako. Faly mahafantatra ny Riza. Inona no azoko atao anao? Ka inona moa fa mba mangataka ny sonianao raha Matotsily. Ay ve. Atao veto mba ho fahatsiarovana soandro malaza zao indrindra moa eo amin'ny fiainanao. Etsy ary. Ty ny stylo e. Zay. Afa-po ianao? Ka mba mahazo manoroka ny tananao ve aza fa? Tsy maninona ka. Eo ary. Eo ary de aleo amin'izay ande efa miantso ary tsy mpanao gazety rehetra. Misaotra indrindra raha Matotsily. Nareo aza nisorana tamin'ny fanohananako. Zay fa lasa. Eny ary. Tsatotsatoka ery ny familya ny amin'ireto kiraro avo be. Bika any amin'izay maradona sady mahitsy. Ny valahy midoladola. Tena tsara. Tena fanapirana mihitsy. Ny volony amin'izay hainy tsara ery ny manovaova azy. Tena kantoka. Tena miavaka kosa ary teny ty tovavy lany misy androany ty a. Marina e. Fa maninona koa zao izy io? Ite. Radio tovavy rehetra ihany. Enao kosa e. Tsy tanao amin'izao ve ny fiavahany amin'ireo tovavy rehetra ireo kosa e? Tao mitovy ihany no fijeriko azy ko. Sao de mba filanonana kosa ary ny anao zany tia. Filanonana anao koa. Zany ke tsy mifaninana teo e. Raha mifaninana teo de marina ny anao fa hoe nety ny alina azy tokoa satria tsy nahazo voalohany. Ka mahagaga ty anao to tsy vototra koriko. Ny olona rehetra nefa samy midera ny hatsaram-bikany amin'ny endrika tovavy daholoko. Ka tsy mbola zany aloha zao no mampiasa an'izay koriandry. Fa inona ary tiana? Za ihany malala azy tsy ambararoako zany. Andolotsika andifa ohatrany tena tsara mosika mandeha zany a. Radio Dombo. Elany anao ka. Na ninona koa ary ty tiany ty. Nisy zavatra nahazo renazy ve hitany teto? Tsy nanao ohatr'izao koa mantsy izy fon'izay ho aty teoko. Azafady e. Miala ty indrindra fa misy antokely ty e. Oay, io fa hiteny le misy fa misy inona ary. Ate hoe hoenona? Zao a.
nareo izay manohana tamin'ny fanditsanana rehetra ireny ka mandrakizao dia engaviako mba hiavaka kely etsy amin'ny ilany etsy fa misy resaka ifanaovantsika vetivety izay misaotra indrindra. Za aloha tsy mbola nanohana azy nefa aleo rangaha hoeny Iandy fa hoe ianao ohatray rangaha ianao mpanohana an'io tovavy io ka na tsy nanohana aza fa anisany mpakafy azy aho dia maninona nefa izany raha mandeha eny fa baraka eny ianao raha sain'ny olona miala io fa dia efa miteny aza hoeny aho fa leo avandro zareo any za aza mba hanohana ve dia ho ataony an'izany tiana azy andray lasa ihany sain'ny olona miala io vao gaga. Tsisy mety hoe tsy aratsy tao anatin'io fa inona mampitabatabana zao ka le tovolahy tiange tsy anisany mpanohana anao nefa mba tongeto zany ve izy zany le raha namany ty mela any anao frère fa tsy anisany aza mifanositotsika rangaha fa tsy matoa nge zay mijoreto dia mba mpanohany taizanareo tsy mba hitana teo hatramin'izay fa noho nandresy le olona io vao mody tonga eo nareo efa teo foana zay rangaha ty avelao izy eo fa mpakafy daholo nge zay tonga eto ka tsy mety ka olona hafa tany zao nytoanany reny fa rehefa hitany hoe nandresy ianao dia zay izy vao mody tonga ety zany koa hoe dia asiana olany avy eo ela zany za le izy mba makafy anao dia zao tonga eto zao kosa sotra rysea areoko izay nitabataba fa samy milamina sy mangina daoly amin'izay zay dia makafiko le bandy ty tety afanjeny eo sorony sady findy tsy mety kosa zao nentsokanareo vetivety eto dia tolorako fisaorany kivikivy ihany angamba mantsy raha tsy nitoananareo teoko efa tositosiky ny olona eo le andro dia mbola tsy miala ihany tsy misy izay zany raha olona zay fa mahazo mandihy daholo amin'izay nareo mbola hitomandra maraina mantsy ny alim-pandihizana fa ono nahoana moa asikasanao no miara-mandihy aloha rehefa avy eo fa mbola andeha kanjo vetivety aloha misaotra avy tsy mety kosa nge raha zao teo n'io zao no entiko mandihy eo sika tsenao no mandihy eo rehefa avy eo bandy vao tonga ariva ela dia mitady hakafafina retana aminao eo kosa tsy raiky tao kosa aloha zany se fa mivelony tseny oay tenue de soirée kosa ray no anaovany ka ny elany le tenue de place teo tena tsara tareha mambiky ty siptia miaka zay reza le tovolahy efa nangataka andiny araka amiko teo zay efa eto fa aza mitady lavitra tsony ianao ka izy ny teny voalohaniko mbola andiny araka amiko tsirairay daholo nge avy eo ka lery kosa nge mbola tsy hoe ngamba mbola lasa mivoaka fa andolo rangatsika miara-mandiha ianao moa le riza zany ne le nangataka ny sonianao teo ay ve oay ty eto le tovolahy fa rehefa avy eo riza sika senao indray no mandihy rehefa avy eo tsy lasa kosa zany efa ty atsandro kosa avy anao dia hiala eto indray zay fa rehefa avy eo riza izy nangataka meloa zay tena tsy mba mety kosa aloha zao afa-baraka mihitsy ny bandy fa taiza ianao teo ry azafady mbola nijery zavatra kely tetsy amin'ny fivarotana zava-pisotro tetsy aho na ngetaeta be ako vonona amin'izay ianao hiaraka andeha amiko ndao ary sady tsara be zany ira mandeha zany ay ve anao mba tia zany ko nahoana moa ka tsy tokony ho tiako nga zany mba manontany fotsiny afa tsy hoe tsy tokony ho tianao akory zany ay ve riza moa aloha ny anaranao ty tsy mbola nlasainao nge ay tokoa moa miala tsiny iandro no fiantsonaka raha tsy diso jeny no anaranao efa nitenen'ny mpanentana teo fona kosa zany eny tena tsy milamina mihitsy zao jerefa mifanondakondany irereto sady miresaka be ohatrany mandrangitra mihitsy tena zay mihitsy ny atao amin'ity tovavy ty zany ka tovariana be ry no zany ry tovolahy mijery andreo mpandireo zany ay ve tsy karitra ao hitako ka tsy mikipy mihitsy masonao mijery azy ireo
Sady toa miteny rery mihitsy aza. Ka mahagaga mihitsy mifetsika zareo mpandizana io ka. Eny tokoa. Ary tsy dia tsikaritro loatra izao teo a. Tena tsy manaja teny ity misy ity izany. Manahy fotoana mihitsy no mijery azy. Asa na ahoana ny tsy ahitan'ireo tompona andraikitrio an'izao. Ka inona kosa moa no azony atao eo e? Ka inona moa fa tokony afara mifanonganana ny misy mihitsy izao fihetsika ataon'izao ka. Aiza ve ka tsy mipetraka amin'ny mahamisy voafidy anao ianao fa mbola milangalangerany trano. Naona tokoa moa raha andeha ho tahirizika ry zareo e. Mety variana mantsy izy ireo dia tsy mahita an'izao. Zao ny hevitra e. Aleo alaina sary mba ho borofo aloha fa efa tapitra izany irandizany zareo izany. Ka sao tsy nohon'ny olona eo tsika. Izay tokony ho aingana fa ataovy aingana ary e. Ny zavatra kokoa reto roa rety a. Inona ary tianjareo atao? Aleo mihitsy aloha raha masaka aiky ny fietsika. Aiza hoe jereko ilay izy teo? Io e. Radio Don Bosco. Toa tsy mazava tsara loatra koa izany sarinao izany ka. Izy aloha somary maizimaizina e. Efa tsy zao ve ny mety e. Ambarantsika amin'ny zareo amin'izay fa nanararaotra ny aizy izy roa reto dia nanaonao foana. Tsy tena profo mazava loatra izao fa mahita hevitra. Ka ahoana raha ny hevitra hitanao e? Andao any amin'ny vetivety dia amboarintsika amin'ny ordinateur ity sary ity. Ataontsika sary mamaofady mihitsy mivoaka eo. Nao? Atao ahoana no manao an'izany Dina? Andao fa ho hitanao eo ny anaovako azy e. Fa aiza moa ny tranonareo? Aitsakaiky aty rehefa andao e. Miara-miasa izany tsika manomboka izao fa dia raisa aloha ny tanako e. Dia mahaiza mitazana tsy ambaratelo tsara. Raha tsy ambaratelo izany indray mino ahy ianao fa tsisy hivoaka izany eo e. Ary izany. Fa ato aloha ilay tranonay e. Mandrosoa ianao? Fa hono ary Dina. Ianao rery nga no mipetraka ato? Indray mandreniko ato fa any ambony ka. Ay. Ary azany teny mafaro moramora fotsiny ahy e. Andro faharoa. Saiza koa ary le tovolahy ray teo iny. Ondry. Fa ina kity mampierikerika andrierany trano ry Jenia? Hitandry. Misy tovolahy iny akia. Milaza fiarandia amiko teo nefa tsy hitandray izay nalehany. Savy alao izy hoany fa andao toizana ihany ny antsika ry Jenia. Efa mifanaraka taminareo pomba reo aho fa hiarandia aminareo tsirairay avy ka manjary miankatra indray ary misy andia indroa eoko nefa ny sasany mbola tsy nisy mihitsy. Fa tovolahy izy akia izany a? Teo izy kia manao kopile volontany iny. So dia mba le hitako niaraka tamin'ny tovavy nivoaka an'iny ary izany. Niaraka tamin'ny tovavy? Ie, nisy tovolahy manao an'izany complet lazaindry izany a, niaraka nivoaka tamin'ny tovavy ihany. Rehefa avy tsy haiko ohatry ny konokona zavatra tory zareo a. Fa hono tena tsy eo tokoa le ry fa tovavy izy niaraka amin'ny an'izany e. Ny tovavy lava volo, manao solomaso iny izy. Tena hitiny izany. Fa ahoana koa ary izany e. Aleo izy hoany raha izany andia amin'ny hafa. Aza mbola mandeha aloha ndry vavy e. Fa misy inona kia? Tsy izany aho fa ohatrany tsy dia mazavazavazoko ny fihetsika zareo teo izay talohan'ny voany a. Ka nahatonga anara-maso azy ireo. Tsy mazavazava ahoana ki? Hitandry, nalaindry zareo sary ange nareo tamin'ilay niaraka nandihy teo iny e. Izany ve ki? Avy eo izy dia nikononkonona tao zareo dia izay lasa mivoaka an'izay. Nalaindry zareo sary? Ie, nalaindry zareo sary nareo dia lasa izy ireo avy eo. Tena misy tetika maizina ao ambadika izao raha izany no izy. Tsy misy mazava amiko mihitsy anie izany resaka reo izany. Hitako. Mikonkonona tetika maizina momba amin'inona. Zao Jenia, namako iny vehivavy iny fantatro tsara ny fombany. Te hanimbanao indray izy zao dia lasa nanomana an'izay any an-tranony any indray koa. Mbola tsy azoko ihany fa hanimba amin'inona ho dia inona koa ny antony? Zao Jenia, efa hitako tezitezitra n'izy teo e. Angamba mety sarom-piara aminao na velom-piroana anao dia mitady anao zava-dratsy aminao Za koa aloha ohatran'ny natapan'izany
ny mahagaga fotsiny aloha dia hoe ahoana raha nahatonga azy sy ny tovolahy ny fandray vetivety koa ary ahoana asa fa zaho aloha hoe namanao moa ilay tovovavy iny sa miaraka aminao mihitsy izay aloha tsy miaraka Jenia mpinamana foana no nyfampitondranay hatramin'izay dia ino ary ny tokony hasaro-piara azy amin'izany ka efa hatramin'izay mihitsy izy no nanana fomba ratsy toy izany bebe fialonan'izay mantsy izy iny so dia mba saro-piara aminao kosa ary izy fa tsy fialonana tsotra fotsiny Jenia izay indray aloha tsy fantatro mba hitory fitiavana ihany izy fa so dia izay ny tadiaviny ny vehivavy koa angeka tsy afaka milaza meloha amin'izany fa matetika fihetsiny foana ny anehoany azy tokony mba hijery tsara ihany koa aloha nareo rehefa sendra nitranga ny zavatra hafahafa toy ireny mahalasa saina kosa dia evi-dratsinona ny kotrehany rehefa toy izao zao aloha enonareo tsara manana karaza-tsary mamofady maro izy ao anaty ordinateurany eo dia raha misy olona tiany alana baraka ohatra dia alainy le sarin'iny olona iny ary ampifanamboariny amin'ilay ao aminy dia fantatra ao amin'izay toyiny amboariny izany le sarinareo teo iny dia ataony toyny olona miboridana ohatra izany mihitsy ny tare fotsiny ao amin'izany fa ny vatan'olo-ka fa niboridana tany dia atambany eo ay ve ary tena fanalambaraka olona mihitsy ane izany raha tsy saina marina le namanao raha izany ka zao edy tokony atao izay isan-kanana an'izany faran'izay aingana fa ho afa baraka amin'izany ankenareo indrindra fa indringa ery Jenia ahongany olona tsy ho misy eo tsony raha miparitaka izany sary izany ratsy ange izany dia amin'ny fomba ahoana nefa ny isan-kanana azy amin'izany akia tenenina izy mba tsy hamoaka an'ilay sary iza nefa no hitandry azy hitako ny trano Jenia sady tsy lavitra fa atsy akaikatsy ny mahagaga koa dia ina ary mahatonga n'ilay tovolahy milaza azy ho mpanohana iny nefa manao an'izany dia tsy fantatra tsony izany fa ny ahitana an-dry zareo aloha izao no mahamaiky rehefa hita izy ireo apetraka amin'ny daholo izany fantaniana rehetra izany dia andao an'tiako ranoty ve zany nefa zange no tron'olona eto mijanoana ary ndre fa aleo za sy ity tovolahy ity no any amin'ny zareo miala tsiny reto fa tena tsy afaka miala eto tsy manino izany fa aleo izay no andeha any azafady iandry aloha no anarako fa tsy izany tovolahy izany za kosa maholy namany Jenia ka andao ary fa sao dia atoandro fitehonona eto ka ilozany miaka eo ihany ndao vita somatsara ty fa aleo avoaka amin'izay samy mijery tsara nefa aloha dia nyzao fa sao dia mbola misy tokony amboarina tena mety ty Dina izany tena tsy fantatra mihitsy zao hoe sary samy hafa ireo natambatra ireo mahay aloha ianao zange efa ny teny taminao fa vitako fa ono efa mpanao an'izao nga ianao io aza be fanontaniana fa vita aloha izy io dia izay ny zava-dehibe mitondrazany amin'ny tompona indraikitra sisa no azo atao ka nahoana nefa moa raha tsy isika no mitondra azy io any fa aparitaka amin'ireny tambazotra sosialy ireny fotsiny dia vita azo atao koa izany ka izay azy izy nivetivety kokoa sady tsy manahiranako Radio Don Bosco indray nefa raha mianarako no anaparitahana azyko ianao nga tsy manana konty manana fa mitovy amin'izay olanao izay koa ny iny ahy dia tsy manana manazy itokisana koa nga ianao dia izy ohatra no asaina mamoaka azy voalohany raha izay indray aloha manana sange mila tenenina tsara milolo izy sao moa tsy teniteny foanao raha sendra misy fanontaniana izay aloha aleo dia sika mihitsy no miara-mandresy lahatra azy dia aiza nefa io namanao io izao aloha ao amin'ny alim-pandizanao izy zao fa andao any ararotona velezina teny izao mividy mbola mafana andao azy andrasary aloha izany efa indray mitsika ilay vetivety tity dia misy olona angamba atoko tany eo izany fa olona ry Dina hafahafa sa mivovona alika izany fa olona anao inona nefa no ao izy ianao iza no mahita dia mitady amankitrano na hoe mihevitra ny itsikilo atsika aza fa maninona moa tsika ry Dina no isy itsikilo tsy misy nahafantatra an'izao zavatra ataontsika izao koringe aleo mihitsy aloha rangaraniko izao fa tsy mazavaka Radio Don Bosco tsy mba mivovope toy izany mihitsy alito raha tsy hoe olona mandalo fotsiny fa mety mijanona mihitsy angamba izany olo izany mahatonga vovobe ohatrany alika ka aiza no naharangarananao an'izany ry Dina
eto mbaravarakely eto ka ataoko mitafitafy fotsiny ity dia mitsiriako azy. Na izany aza mitandrema ihany nefa sao dia olon-dratsy zany ka ho vatony eo ianao. Tsy misanga mantsy ireny fa izay heveriny hoe mitady anakatsakana ny lalany dia asiany avokoa. Ka tsy ho sokafako ange ny varavarakely fa rehefa hoe ahafahana mijery azy fotsiny eo ivelany eo fotsiny dia izay. Inona no hitanao zao a? Tsy mahita ninina aloha e. Maizina raty eo koa moa ny aniko. Mety efa lasa angambany. Le vovoana alika azy efa nijanona. Ka andao asika andeha amin'izay e. Olona ntsikelikely fotsiny angamba le teo dia lasa rehefa vovoiziny alika. Na izany Ardina mailomailo ihany rehefa eo am-pahamoana ny varavarana fa tsy fantatra ange izay eo ivelany ao e. Aza matahotra ianao fa ho sokafako moramora mihitsy ity e. Raso. Zay. Ary andao amin'izay ary. Mivoa ianao dia andraso eo fa mbola nidy varavarana vetivety a. Ahoana maholy atao ny le trano e. Tao mifefy tamboho be. Hoay, ahoana ny fomba hidiranao? Avy eo amin'ny vavahady e. Ohatrany manahirana ihany raha izany a. Radio Don Bosco. Tsy olona izay n'olona fampangalatra eo fitsika raha sanatria misy mahatratra. Ka andraso aloha e, andraso aloha. Fa ahoana indray ry andry a? Andraso aloha fa ohatrany mandre varavarana mivoa zany fa aleo mijanona ety any aloha tsika. Nisy natsikatra sahady ve sika e? Ka mety le alika ny vovo teo ange zao dia izay nanaitra ny zareo tao e. Dia ahoana? Inona no atao? Aleo aloha andrasana kelikely fa raha vao tsy misy mihetsika eo mandritra ny 10 minitra dia hidirantsika amin'izay. Samy mamitsaka tsara aloha rangaha. Eny ary. Hoay. Iandry a. Ahoana e? Misy mamoly vavahady. Hitanao ve? Hitako fa aza mikorapaka aloha ianao e. Samy aloha manara-maso fotsiny fa mety isy olona hivoaka angambe eo a. Tena misy tokoa reny. Reny, fantatrao ve? Oay. Diny aloha zao iny mivoaka iny. Ary izy le tovolahy. Mety mbola mambadika eo fa Radio Don Bosco zany. Iny tokoa. Ary taony verina niditra indray e. Ary fa nisy inona ary. Mbola ny zavatra dino angamba. Ahoana maholy andao raha raotony izao fotoana izao anatonany eo akaikaiky ny vavahady io ka tsy hainao kory mantsy ny resaka zareo tsika ety alavitra be atyko. Andao aingana tokoa ary. Andao. Andro fahatelo. Mbola tsy nivoaka ihany ry andry a. Fa nakaiza. Aleo tsika aloha manatona moramora ihany. Afaka miditra ao tokotany zareo mihitsy ary sika raha izao no fandehany a. Toa misy alika ko. Mahafantatra le alika eo fa andao e. Aingana ianao, aingana ary maholy a. Efa manaraka anao atoriana foana ry ahy e. Andraso fa ho sokafako moramora. Radio Don Bosco. Dia miditra tsika. Hoay. Maneny be izany ry andry a. Zay. Andao aingana fa zany eo e. Aty lalana andao. Ao amin'ny varavarana mitanirana irio ve no nisy an-jareo e? Ao zareo amin'izao. Tsy maintsy eo satria varavarana efitrano dina mihitsy anie io e. Oay, iny le alika ry andry a. Aza mihetsika mahafotsiny ianao fa tsy maninona io raha eto. Aza mihetsika ho a. Ianao ne tsy atao nina fa za tao rahany akaiky mihitsy sady orokoroany tongotro. Aza hitako akatonga dia kekeriny io. Avy e, etsy aloha ianao raha izany. Dia arao fotsiny iny lalankely iny mandrapatonga eo am-baravarana. Iny, mandeha e. Ay, eny ary. Zay. Tonga ary. Dia ahoana? Otriko avy hatrany ve ny ao anaty trano sa mbola eno aloha. Andraso aloha e. Mandroso dia aleo, eo ny tsoriany eo, eo. Andraso ary. Zay, inona no hitanao ao? Inona? Tsy mahita an'izany iza jiro fotsiny mirehetrako. Mikisa hoe ianao ijereko azy, mikisa. Mahita ve ianao? Tena tsy misy olona. Radio Don Bosco. Izy teo e. Hoay, sao dia any amin'ny efitra hafa kosa ary fa tsy ao e. Maholy dia ho avelany vovotsiny eo ve ty varavarana ity raha ny amin'ny efitra hafa any izy amin'izao andro alina izao e. Tena kaiza zareo raha izany e. Ohatray ny ahiko maholy sao dia mba ty avelany raha zareo fa modina avelany voa teo fotsiny ty varavarana ity a. Ary mety ho fandrika ve izany izao hoy ianao? Ka
aiza moa no afantarantsika an'izany zareo nge tsy mahafantatra kory hoe nisy nanaraka ka ahoana nahatonga zareo anaritaina hoe amela fandrika toy izao ka tsy maintsy alefa ihany aloha ny saina ary maholy mahagaga mantsy izao fisehony zavatra izao ko de aiza ihany azy zareo raha izany tsy tokony isika eto ambaravarana sao fe nitratrariny raha ohatra hoe namela fandrika araky ny teninao izy ireo andraso aloha andraso eto ary aho fa tsy maintsy hiditra ao an-trano eo raha izany aloha miditra any aza mitsofotsofoka ao izany ianao ka sao de fandrika tokoa zao ka zay isika voadiran-drozy eto ory maholy de ajanona indray zany ilay asa saika ataotsika avelao hijanona any fa andao hiala eto ka andao raha hiala eto tsika de ho afa-baraky jeny ary angamba de ahongana tsy ho misy Radio Don Bosco de ahoana aleo ary mieritreritra an'izay aza toy izay io endrikendren'olona hoe mpangalatra eto ka tsy moramora nkesy aza miandry atika raha sanatria misy mahatratra eto hoe andao mihitsy hiala teto ka mampatao ohatra zao ty maholy ty koa andao ary ianao koa matahotra ny maso nefa te hividy ny lohany ko ary andao aingana sao misy mahita eto ihany ka andao ohatra misy olo aloha maholy misy olo zay mbola misy sinona indray ka tsy hainao ve izany olona maro nitabataba ny verany any izany olona maro anao inona tsy fantatra aloha fa izany entsika an'izany fotsiny kotabany eno izany aza hitako ka fokon'olana tratratsika ato izany ry andry andao hialetringana ka raha mba hanivera vavaty matsika vao tonga eto izany mba afaka miala bala ka tsy hainao ve fa efa miakaiky any amizy zareo zany efa eko zany fa andao fotsiny aloha hiala teto ka andao aizana tady ho aizy tsy fantatrareo ngasy efa voadidina ny tanàna izy ty ahoana ataotsika miandry miandry fa tsy misy afa-tsy zay sisany maholy miandry loza atao afatinenao manefa raha tratran'izany olona marobe zany nandeha nareo na hijanona na tsy ho afabela amin'izany akory te hitosofoka ty an-tanan'olona tiako reo re fokon'olona reo reo le nandrobatato aminay sabony nety tsara kosa aloha mipaikadinao indry dina tena tsy napoziny zareo mihitsy fa ahoana aloha nahatonga sainanao anao an'iny mitazaka zareo ny odiodi teo velany vavady teo tamintsika le saika ivoakinika izay nge nahatonga laza hoe miverena aloha tena maranitra aloha ianao ty tsy azo io mihezana mihitsy azy ilozanao mandondoka eo fa ndao amin'izay aloha ndao any amin'le namanao tokony ho vitantsika mandra-paharaina ny andro ty zavatra ty andao angianara sao lasa mody tokoa le ry dry tsy le tovolahy sy tovovavina raha andry maholo tsy andro ve reto miditry reto aiza nefa ry zareo mbola ao ve le namanao ritsy andraso mbola iny ka andao eny dreo eny fa mierikerika mitady olona ngamby izy zany eny tokoa ndreny tokoa fa manatony io tovolahy io aleo hoe jerena tsara zay ataony io le bandy fa ahoana ry maholy tonga de ho resa anaty sa entina mivoaka izy aleo any ivela miresaka amika mitabataba ato ka tsy misy resahana andraso raha fahatsoko le ry maka an'le tovolahy iny fotsiny ary zareo teo de ndreny fa lasa mivoaka fa misy inona ary aleo hoe arahako matsiravina ianao ritsy fa mandeha any rely lazainao fa mba namana azy itokisana tena tsy napozy kokoa ny valiten'le rintirinka tsy napozinao ahoany namanao zao ve de tsy mba ho azoazonao an-tseny zay mety ho toetrany ka tsy mpanao an'ireny kosa nge le ry fa asy nahazo azy teo zao hoe ny daholo zao nipaika rehetra nefa izy tsy nanaiky akory tena afa-baraka mihitsy lamina aloha ianao izy aloha mety tsy amboraka an'izany amin'olokafo ianao io mitokotoko io ihany nefa aveo de tsy mety akory aza matahotra ho
ho teneniko izy mba tsy lazalaza n'iny resaka iny amin'olona ka. Aiza koa no aferanao ny vavan'iny teo azy ianao tsy naleo-peo akory noho ny nanda izy hoe mba tsy hanaparitaka an'ilay sariko iny raha tampoka loatra tamiko tsy na le valy teny ary dia mandehanana amin'izay ianao fa sy raha ny marina ange izany tsy misy ilako anao akory za ihany dia mahavita azy. Ka vokanao amin'ny anaranao ihany ve izany le izy? Tsy faharahanao izay anaovako azy. Ary andraso moa fa ho aiza ianao e? Andeha fa mandany andro fotsiny miresaka aminao e. Ay marina, tena tezitra tiana. Avy ianao koa ny rangaha ihany mampiditra izy fotsiny. Nefa toa tsy mety any ny amelako azy andika. Mbola betsaka ihany mantsy ny lako azy amin'io fahaizany io. Aleo rangaha rana dia tambatambazana ihany. Radio Don Bosco. Zavatra rehetra. Efa vitandry zareo izany le sary fa ny anaparitaka azy any amin'ny tambazotra sosialy sisa. Tena ratsy-saina tokoa. Andraso fa hitako ny hevitra e. Ataoko izay ahazoana an'ilay sary any amin'iny tovovavy iny. Aleo farako. Saika ratsy ny nazo antsika iny ry maholo raha tsy nahay nampiresaka ianao so ihany fa niaraka taminao fa ratsy izany angamba efa nigadra ohatr'izay. Raha ny tena izy aloha tsy afa-bela tamin'iny sika fa so ihany fa mateo aloha le dadatoana iny e. Izy no nandravina ny resaka. Tena marina mihitsy izany ry maholo tsy maintsy mbola hisaotra azy ihany tsika ka. Efa nisaotra azy ange ateo e. Na izany azy mila atao amin'ny fomba miavaka ihany ny fisaorana azy. Andehanana any an-trano mihitsy izy fa tsy atao tsotsotra toan'ireny kosa e. Rehefa mazava ny ary dia mandeha antsika fa aleo aloha alamy ty rarahan-jeny ity fa mbola mahasotonga ianao ry maholo nahoana any tsy azoto e. Ity ihany ange nefa saika ampigatra atsika ka tsy aleo tohizana hatramin'ny farany. Ka tsy efa vitany zareo ve izay neferindry maholo nandritra antsika amin'ny fanjevijevi teo ireny andao aloha ho any amin'jeny isika sady nitantara aminy zavanitranga teto dia andretsika manomana izay pekady vaovao e. Ka tsy misy azo atao ntsony ange rehefa voaparitaka zareo ilay sary maholo tsy misy fomba ahafahantsika mamantatra an'izany akory nefa izao ko. Izay nge nilazako taminao hoe andao aloha ho any amin'ilay alim-pandizana tsika dia andray hita izay atao e. Ka andao arika andao ary samy tsy misy atsony ange zareo izany na ijeny azy to tsy hitako eo andry fa lasa iza daholo tokoa e. Izany mahakakako jeny nefa tokony ho hitantsika eto farafaharatsiny andraso ery andry fa antaniko an'ry vehivavy nikarakara ny fifaninana ry iso moa tsy mety mahalala ny misy an'jeny. Izay tokoa mety ny maholo dia za miandry anao ety any andraso eo fa vetivety fotsiny ahy e. Ohatra tena niodikotondoha be ilay vehivavy tsy hitany angambako. Tena tsy hitan'ondry andry tsy hitany nalehany fa lasa izary voaingaikaingana teo nefa hono izy no hitany teoko izay niodina vetivety teo no tsy fantaniko. Dia mety ho lasa izy izao raha ny fandinianao azy ry maholo. Tena tsy azoko tsaina mihitsy dia ahoana inona izany no ataontsika aloha andao aloha jerijerena any velany any hoe so mba lasa nivoaka any. Andao ary oe andraso hoe aloha ry maholo misy inona ry andry itsy lehilahy itsy ambaravarana itsitsy no aleo anontanytsika io mantsy izao no tsy maintsy mahita izay mivoaka sy miditra etiko. Mandeha anaingana ary tena mahakaka ange izany lasa izy fa tsy afaka miala eo nefa hono izao sa nisy zava-dehibe tsy maintsy nalehany ve any. Lasa nivoaka ano izy ry maholo tsy fantany ve hono hoe aiza no nalehany ka tsy nitenitenony izy fa lasa fotsiny atray to hoe nisy olona niaraka taminy anga hony. Iza ondry andry tsy tena fantany ange fa ohatrany hoe niaraka teo fotsiny zareo dia nifanao loserina dia izay fa angamba mety niaraka sa tsy niaraka tsy fantanao dia hono olona manao ahoana hono tsy nanontanianao azy anga mpanohana azy angamba ny tovolahy iny ozy izy fa efa hitany resaka taminy teoko.
de izy amin'ireo mpanohana azy re ary sao de mba irijindray azy le niaraka tamin'ny namanao ve mety ho izy ko asa de Radio Don Bosco. Aiza no mety ahitana azy ireo tsy azo taotsona nefa ny mivelana amin'le toerana teo andao izy otra amin'iny lalana makany iny ihany aloha sao mba mety ho hitany kosa ary maholy Radio Don Bosco. Efa lalana lavitra ihany mantsy nanarako azay nefa tsy mbola tonga any amin'ny tranony foana ve raha araka ny nambarany andra nefa dia tsy dia lavitra ny trano nanovana alipandizana eo akory izy no mipetraka izao nefa efa ho tonga aty anaty alakinina lavitra ty mbola tsy mijanona ihany eto no amelezako ankala ratsy io anio atao mifatsitako angamba izy nanaraka io ifankahita kely izay anio ary toa tsy hitatampoka teo za mivily ao anaty alakininina aloha aho alefa andrasako eto fa manao inona mijorojoro aty anaty alakininina ty ny mpanjaka vaviny atsara tare fa tsy misy fara matokely mila mifanazava-tsara sika androany Radio Don Bosco. tsara azy ianao fa tonga aty dia hifanazava tokoa tsika raha izany ka aiza aloha izao le sary nalainao tao amin'ny alipandizana sary iny fa tinga dala ianao endrindrindra no angalako an'le sary ka avy fotsiny mba tsy isiny gidragidra eto ataovy izay atao indri fa ty amoaka ay samy naka sary teo daholo ny olona tsy nisy olana ka nahoanany aty amiko no ilana vaniny satria ninao tsy tamin'ny-pahatsorana na atao fahatsiarovana ny nakanazy fa mifony teto-dratsy no izany dia tsy maintsy alaiko mamoiza raha izany fa tsy ahita akory ianao azoko atao ngeny nitory anao amin'izany satria fa nalambaraka no kasainao atao nareo no tianao foana any ka ny analambaraka ao any meo fotsiny le sarany amin'ny fa aza tsarotina kia tsy efa nilaza ve fa tsy homeko mbola inona ihany tianao izany ny ampiakarako an'ity raha ty any amin'ny pôlisy fantatro daholo ngeny teto-dratsy nomaninareo apakary fa izay iray isika voa eo raha matoty mahafinaritra mihitsy azy izany mba hanambarako ny marina rehetra tamin'ireny fihetsika nataonareo Radio Don Bosco. sy izao fanerenao ankolako izao meo afotsiny le sary dia vita tsy misy akoatran'izay fa mitadinina mihitsy le vehivavy ty sariko ny alaiko any aminao le sary tianao analana baraka fa marenina ve ianao efa nilaza fa tsy hanome inona no tianao hevitra lava amin'izany ridiana fa omeo ny anjarany dia vita rita ay tonga tiako ianao anampy ianao natongavako ridiana fantatro mantsy fa tsy maintsy ho sahirana ianao hiaro an'iny sary iny tsy le tovina nilaza fa mpanohana avy ety fa ahoana ry izao na tsy ampianao koa aza vitako rery izany ataonao fa matahotra an'io moa tsy asany amono anareo mangary biby ao andavaka loatra ka tsy mahay mipetraka amin'ny toerany mbola milingilingy aty ivelany aty ihany ny fitiavanareo anala baraka any natonga an'izany ka tsy maintsy alako baraka rehefa tsy mahay miaina azony ity izany ary tao mandringo-bolo atoko ringo sy ty ianao fa ty ihany mahatonga ny tio matrika amboatra izao tsy mbola namelanao ianao zao mamela voalohany eo asikory ty fa tsy mahay miaina miala tsiny kosa raha izany tsy afaka hipetra-potsiny amin'izao mantsy fa tsy maintsy aro tena dia entsy eo entindry fa tsy misy mikipo maso amin'izany eo mbola manajanao ihany meo fotsiny le sary dia aleo handeha tsy misy izany fa iny tantara dia iny koa ny fanafa dia peloma nahoana ny manao adiny kanosy ka mavo dia mandositra andrasona tena mahery indri zangadala no iandro eo efa nahavoa dia lafa aloha dia hifankahito izany tsikako fa ho aiza ianao asa tazominao mialany koa ianao mahaiza manaja tena ry jeny fa avelo izy andehany miala ho tsy efa ny teny kay tena voany tsaratsara koa ny oay fako mitsy angampo izany vavako izany matanjaka izany raha tovovavy tena fanina mihitsy ahy izany voan'ilay diko be teo
Andraso fa andositaitsindry tena mbola io manenjika eo ihany le kala ratsy. Andraso fahitsanonako tampoka rehefa akaiky Radio Don Bosco. Aleo arahako rehefa raha tratrany ihany tiana dia angamba arahatra ny mafy mihitsy. Aleo aloha ihary namonjy an'ireny. Io rehefa akaiky io fa aleo itsanonako tampoka amin'izay. Verena faza manaraka azy ty oe vonga mitsangana raha mbola zay mbola hoaiza ny azo anao manaraka raha ihany aty. Oay toa lavo ny tiana kosa ka matanjaka any ankehitriny raha izany fa jerena moto malemilemy fotsiny. Aleo raha ngahampinaingana izy fa toa mitady arina mantsijeny izany. Tonga dia asiako amin'izy mbola tsy tafarina izao eo fa tsy andrasako ela hitsaka eo mba tsy ho tafarina mitsangantsony. Anga kosa dia avofony iny koa ary mivaly. Oay nanitsaka azy tiana dia tsy anavo fa ny alany ary ny finjany mora foana avy eo. Radio Don Bosco. Tanan'io tamin'le fianjairana teo moa to tsy tafarina ka alelo vonjena aingana. Ary andeha hoaiza koa samy tady ho votoany io koa. Tsy rariny koa zao ataonao zao fa inona andrarany ka nytoanytony aleo zavaina amin'izay nyposiny tsy zazavavy ty fa tsy maintsy ato izay sary izay. Enao very andry ohatrany misy feon'olona atao mikikika any teo tena henoko no maholy raha tsy diso atao avy any atsimo any izy teo avy any. Zany mihitsy koa no neritreretiko mety avy amin'ry alaky nina ry angamba. Dia ahoana no maholy ho jereneny ve? Andao ho jerena tsy mba olona nisy nanentaka zany na sanatria nisy nanolana. Ka andao aingana ary. Tiany misy filasy disika aleo entiko ty fa tsy maintsy anto izay sary izay. Tena azo iny filasy misy en'le Radio Don Bosco. Loza ibaribary ny marina rehetra dia tsy maintsy izay indray mafaparaka. Aleo atao izay sakanana an'iny tsy maintsy azoko iny filasy iny nahoana. Ary aleo andiaingakaingana fa tsy fantatro koa sao dia misy namandreo any ho any. Dina ho nanahoana ianao tena tsy afaka tsony ve? Marary be ny sorokorita ka tamin'ny no enjera teo ngamba ny navoany zany. Ao ary aloha oriny okzay fa le profitsary lasa ny tovavy iny loha zao no tena mamaika riza hotoriny amin'iny sika raha tonga ny any an-tanàna iny. Aleo fa hoenjehako izy andrasy faherika aminao koa ka afaka ve nefa ianao Radio Don Bosco. Tsy maintsy mandeha aingana angetsika izao satria mety efa lasa lavitra ihany izy zay. Andao rehefa tsy maninona tsy maintsy ezaka hakan'iny fa sao dia sika indray no gadgety saona ka andao aingana ary. Midrin'olona mazakazaka zany dra enao henoko ka ifanena amintsika tsy hoela angamba izy zany ko ka tsy aleo aloha evenana. Eny izay mihitsy mety tsy fantatra mantsy na olona ahoana zany na ahoana ka or maholy andao etsy amin'ny tsy vody azo be itsy aloha sika no ifitsaka. Tena efa miaka izy nge izy zany ala metiketsika tsony eno ohatrany mahita alikola meloelo aty. Radio Don Bosco. Tsy tatamboka teo tsy maintsy efa nahita angamba izy matoa mamonjy misitrika andraso toa mbola tsy natalo andry za koa aza mba gagako hitany angamitsika dia namonjy ny sitrika koa izy ko. Dia ahoana andeha sika sa iandry aty any aleo aloha hoe arangaranina fa tsy mety raha toa dia mivoaka avy ato sika ko.
Ary nisitrika tokoa izy teo. Andrasy fa hitsaitsaka moramora. Ary ohatra mandre olona mipitsipitsika mantsy zany fa tsy amin'itsy fody azy vitsy. Ahoana re zany ny ataoko hoe? Mahatazana olona venao ry andry a. Tsy mahita aloha hatramin'izao hoe efa maily koa angamba ilay izy ro maholy a. Mijao fa mbola mipitsipitsika ao ihany. Ary tena ao ambadika. Radio Don Bosco. Mihitsy ange izy zany. Mitady amely tampoka koa angamba fa aleo ny nany ataoko tonga aloha. Sady misy vatakitay lehibe ihany ty voatsapako ty zany a. Saika anaovana charbon ngamba zao tony. Iakatra eo ambonin'ny vody azo tapaka io aty sy rako amin'ity avy eo ambony io reo. Ary tsy mbola mipotra ihany ry maholo fa andao hiala moramora ato a. Tsy fantatra mantsy izay paikadiny ihany ko andao anga. Andasa aloha ry andry fa mbola misy mirotoroto indray zany a. Zay angamba vao tapaka-hevitry ny anty. Ary misy miazakazaka avy any aoriana koa an'izany fa andrasa aloha ialana eto ka isitrika tsy amin'itsy bozaka lavalava itsy a. Mety efa lasa lavitra mihitsy angambany izy tiana. Mato zay mbola tsy tratrako foana hatramin'izao a. Nandeha mafy any angentsika teo e. Na ho tonga hatrany ny alim-pandizana sady tsy maintsy atao izay azonany iny e. Samy mitaferim-po fotsiny. Marina mihitsy zany. Ary tena ry zareo mpanenjika reny a. Soa ihany fa nalala ny avina. Efa okaika eo izy zany. Radio Don Bosco. Efa ireo tazako ireo mihitsy. Olona roa reo. De atao hoana? Avela andeha ve aloha vao arahana sa ahoana e? Aleo andeha ary aloha de arahantsika moramora e. Hoay, tsy ilay tovolaza ilay namanao ve iny? Tena ry zareo mihitsy reny. Asa nanao inona taty reny? Mety mpifankaty angamba reny ka. Raha tsy zany ve hiaraka maizimaizina ty anaty alaky ninona ty? Zay mampifankaty azy aloha tsy rahantsika fa ny zava-dehibe sao de ny am'le sary. De aizako zao jeny, aiza? Tao miahiahy andreny ary andry a. Za hitako ka novonoan-drareo jeny sanatria. De nariny ty anaty araky ninona ty fatiny. Mety tombony zany eritreritra zany a. Tsy hamenatra ny olona ratsy saina toa andreny ianao an'izany ngery maholy. De ahoana ary nataontsika fa to ilaozana miresaka fotsiny eto indray izy zany ka. Ty zavatra atao ty nefa maika ane. Andao ranga enjehany reny de atao zay anambaran'ny marina rehetra. Zay ihany zao ny lala tokana tsy maintsy ataoko. Ary mbola ao ihany zany le olona miresaka ao ambadika io vody azo be io a. Fa iza marina ary zao e. Nandalo azy teo mantsy le tovolahy sy tovovavy reny nefa tao tsy natao ninona fa navelany andeha fotsiny. Sa kosa za mihitsy ny tena kendreny. Andrasy fa ataoko amin'ny fanaovana azy ireo. Efa lasa lavidavitra reny zay ry andro fa ahoana arahana amin'izay. Andraso aloha maholy a. Ohatrany mandrefa mindran'olona mikasokasoka any anaty alaky namaina any ingeza zany e. Mbola iza indray e. Ka tsy fantatra e. Tsy henonao ve zany e, zany? Zao rangany ataoko a. Hiazakazaka mafy avy aty a. De hiakatra eo ambonin'ny vody azy io ary azirako ao amin'ny zareo avy hatrany ty vatakitay be ty. Ary tonga de manondiako mandositra avy eo manaraka lalan'le tovolahy sy tovovavy teo iny. Andraso aloha ary ahakabahana tsara. Isa, roa, telo. Oay, tandremo maholy a, tandremo a, tandremo! Efa kely sisa te ho tonga any amin'ilay alim-pandizana. Nefa andraso aloha hoe ohatran'ny zareo mpanenjika reto alohako reto zany a. Lozako zany. Ny mpanenjika indray ty ny lasa aloha. Aleo fa somary hijanona kely aloha hoe avelako lasa lavidavitra reny vao mandeha. Radio Don Bosco. Maholy. Tsy nanina ka so ihany fa kinga ianao ry andro de tsy nanina. Raha tsy nahatosika eo aingana mato teo iny a. Ngamba de tao tapon-doako no nidoboka ilay azy be teo iny. Saika ratsy iny. Fa mba izy ary ny olona iny.
tena tsy maintsy namandridiana zao renika. Fetsy andro zareo raha izany ko. Mody mandeha aloha zany izy de ay mbola nisy namany taty aoriana tatyko. Zay nge ny lazako taminao hoe mampiay ahy mihitsy zareo reny e. Tena ratsika. Tsy maintsy misy antony goavana mihitsy eo matoa reny tonga manao fihetsika toy renika. Andao enjehana aingana aloha maoly a. Tsy avelantsika fotsiny amin'izao fa tsy maintsy atao izay voahany marina e. Ay, andao aingana ary so lasa lavitra ihany zareo e. Io efa eo akaiky io ny efitrano misy an'ny alim-pandizana ary maoly fa andao aingana. Ao no afantarantsika ny marina rehetra an'io. Aingana ianao. Inona reny marina hipotra eo an'io e? Tsy misy mahafantatra an'izany fa andao aloha e. Andraso aloha andraso aloha. Misy olona misitrika ao ambadiky ny andro-jiro io ihany fa mitandrema ihany a. Ka efa ety amin'ny toerana mazava zao ka tsy misy ahina intsony zany ry maoly a. Aleo anao fihetsika hafahafa eo e. Fa ampitana tsara mihitsy amin'izay fa afaka entandia maizimaizina tary kosa e. Ka izy sao de mitondra fitaovam-piadiana nge no ahina fa zay fampitana aminy aloha tsy misy matahotra an'izany e. Miomana ary fa efa andalo io tsika e. Izao mipaika. Mizara aloha tsika rehefa teny eo akaiky ny andron-jiro io. Ianao avy aoriana koa. Za kosa aleo eo aloha e. De ahoana? De samy mody mandalo e. Ka raha fahafa fetsika izy a de zay mahatsikaritra an'izany voalohany afaka tonga de mamely. Azonao ve zany e? Raikitra e. Zay ary. Tao vehivavy nge izy zany raha tsy dia zao e. Sao mba zazavavy ny alina ary tony fa tsy mpandroba araky ny eny averana azy. Na zany zay rehefa mila maivina any fa ireniko indraindray to hafahafa fetsika ka. Ndry tonjanona teo anoloha ny andry. Fa ahoana? Tonga de amely ve asa iandry kely aloha e. Oay, ijeny. Oay, fa tsy andry ny anaranao. Radio Don Bosco. Fakalala zareo zany. Iza ho no anarano iandry. Fa inona aloha nataonao eto e? Nandositra fahavalo anefa ry zareo indray ny lasa alohako de navanona aloha e. Navelako lasa lavidavitra de zay avy voninkiasa nandeha indray. Fa izy io ry andry a. Jeny io fa avianao e. Ay ve? Io le olona tadiavintsika ko avianao. Jeny? Fa ahoana kizy zao a? Taizy indriny tsy hitanay. Tsy maintsy nanao an'izao azahoana le sara kia. De ahoana? Azo? Ino azo ve? Asoma tsara ka. Ay, tsara kosa kizy zany a. Fa ahoana kia nataondry a? Tsy moramora kia. Tsy tolona mihitsy nge vao azo e. Tany amin'le tovavy namany andry sy le tovolahy ihany ve? Ie, tany mihitsy ka. Enonareo angefa toy izao ny zavanitrangy. Tena miaika akika. Mahery kosa ngendry izany e. Ka atao ahoana kifa tsy maintsy manao an'izany mba hahazoana an'le sary a. Tsara aloha rehefa azo e. Fa ahoana aloha zao nataondry e. Radio Don Bosco. Verina any amin'ny alim-pandizana zao de ambarako ampabe maso ny zavatra rehetra kia. Ay. Fa tabahoaka ao le teti-dratsy amin'izay de inoko fa tsy maintsy ho faty ankaranany e. Fa nareo kosa zao aizaki? Iaraka amindry izayko. Ay ve. Efa vita ndrika e zany ny zavatra sika ataonay e. Ndao ary raha izany e. Tsy ato amin'ny alim-pandizana ato anke le tovavy ritsy. Mbola tsy tonga ve sa tsy miverina ato tsony? Aleo aloha maka toerana de andrarasana fa tsy maintsy miverina eo iny. Izy ange no men'ireo olona rehetra ireo voninahitra ato e. Dizina ve ny tsy ho avy eo? Ritsa, jerijereny olona angesika izany. Fa ahoana ary? Misy zavatra fantatr'ireo olona ireo nga ny momba antsika. Sy fa mahamenatra be ka. Oay. Misy ina Ritsa? Iny le tovavy e. Ay. Jery anao ry miditra ery ambaravarana ery. Entiko. Iny anio. Afaka ny anao iny eto masom-bahoaka ity ianao dina. Tonga dia alaiko baraka fotsiny dia vita e. Ambarako fa efa manana profo aho. Nefa nanaovany anterisetra dia lasany ihany. Profony izany zao mamparary ny sandriko izao.
toa hevitra mety tokoa ny ianao zany ko. Tena mety fa tsy toa hiakatra ery ambony sehatra ery ve zany ianao no anambarana zany? Aleo aloha jerena tsara izay ataony vao manao an'izany ianao so tsy fanaraka eo tadin-dokanga. Tadin-dokanga inona indray no tadiavinao ampifandraisana eo Rija? Tadiavinao anao raharaham-pihavanana amin'ilay kala ratsy io nga? Tsy voatery anao raharaham-pihavanana fa mba handrasana aloha izay mety hitrangy. Miandriandro eo ihany mavoanao. Andraso aloha jerenao eny. Inona koa Re miditra reny. Aiza? Tsy ireo ny atsotsika fokon'olona tany Antananarivo ve reny? Oay lety ahoana koa zany? Navotsitra zareo tany ihany angareto. Kareo izy hitanao reo ko. Votsitra izy ireo matoa tonga eto. Tsy rariny kosa zany ranga. Olona efa hita fa ratsy izao ve dia mbola navotsitra indray? Aza mitabataba aloha ianao fa efery ambony sehatra ry ny ilay tovovavy. Oay. Radio Don Bosco. Manaraka azy reny koa ilay tovolahy sy tovovavy. Anao ineny koa reny. Zany iny nataoko anao hoe aleo aloha jerena tsara izay ataony dia eo tsika mahita an'izay toyany. Tena hafa-baraka sika Rija. Andao ialeto ka? Ka vao maika hafa-baraka raha mivoaka eo fa aleo mijanona ato ihany. Izy ange teo tsy milaza mazava hoe tsika manao an'lisy fa nataony akapobeany fotsiny. Ka fantatry ny olona avy hatrany amin'ireny resaka reny ange fa sika izany. Jerenao fa vao maika ange mijerijerentsika daholo ny olona Oay. Ka iza koa moa tsika tsy mijerijeren'ny olona ardina. Ahoana? Ka jereo reto vovoka sy bozaka amin'ny akanjo sovonako. Oay, izany ve? Rekakako. Oay, nenao koa ny kafe no tena hafa-baraka sika Rija. Dia izay ny zava-misy ry tompoko lahy sy tompoko vavy ka anjarantsika mandinika hoe vokatry ny inona moa no mahatonga an'izany? Nahoana moa Dina raha andao hiakatra eny koa dia lazaina ilay hevitra efa masaka atao an-tsainao azontsika ataony eny mamaly an'izany. Efa tsy misy hevitra intsony Rija. Fa ahoana Iza moa tsy mahalala izao fa vokatry ny fialonana nahatonga antsika hanao andriny. Dia haritra fotsiny eto kosa ve tsika raha izany hevitra ao izany? Tsy aleo ihany aloha mamafina ho any na tsy hoanika. Mibaboka aza ny mety Rija. Inona? Eno efa zao aza ve mahazo dia mbola hikiry biby ihany. Nefa hita izao fa tsy mety sady tsy aomby. Dina hibaboka. Eno Fa ino tiana azo anao resy tsy miady? Ka ny eloko hibaboana modirariny Rija. Tsy aleo mibaboka dia mbola tsy misy ninina. Toy izay izy ireo dia tonga dia gadrainy olona. Toa marina ihany izany teninao izany. Ka izany angeo Ohatra ny konkonina zavatra izany tokoa ngery zareo ireo izany Aleo mibaboka dia mbola tsy tratra Rija ka. Sao dia aninenana. Tsy fantatra tsy ny angeny mety ho vadika ny rasa tampoka eo andao ary. Lozy ty fa izay vao hiala tsy ny masom-bahoaka eto marina ko. Ka atahoana fa tsy maintsy izany no izy rehefa nanao no foana Tanao izany Radio Don Bosco. Saika angadrany olona teo ihany sika raha tsy nahalala ny baboka ingana. Saika ratsy tokoa ny indridina. Tena loza. Soa ihany fa aingam-pandinika be ny sainao. Efa nampoisiko ny fivadihan-draharaha iny ko. Ary andao hoe aleto amin'izay fa zaraza tsy migadrainy olona teto ange. Saika zava-doza marina tokoa. Andao hialeto ka. Reny fa menatra ny namanao dia lasa. Zany hoe aza manao ratsy ihany fa nivaliny avy eo no tsy laitrako. Angamba tsy hosanitra reny intsony ny anao zavatra toy ireny ry maholy Asa mafy mantsy izay fahafahambaraka nahazo azy ireo teo izay Mitady loza izy ireo raha mbola sahamerina zavatra toy ireny ko. Asany ko. Efa nametraka taratasy fitoriana fiandry ange ijeniny teo raha misy izany ny zavatra hafa na fahavoazana mahazo azy dia zareo fotsiny ny raisiny. Hay tena fahavoazana lehibe izany ny andry zareo ko. Tena lozako. Ny teti-draty tsy vita nefa ny tena voafatopatotra amin'ny zavatra tsy misy dikany. Izay mihitsy. Fa tsy aleo ve alohantsika mirava eto amin'izay ry andry efa mazava be nge ty ny andro dia hono ary maholy. Mbola mety misy andro iray ve ahafahantsika miona Nahoana moa isika nge sa mety ihany
Efa ahoana no mahatonga anao teny an'izany ry andry a? To lasa zatra Radio Don Bosco. Zatra niady taminoko. Zatra ndray alina monja ve? Ndray alina ozy ianao fa nateza iny alina iny a saika tsy tapitra mihitsy. Alina nampitaitaina iny koa ve dia mba tsahoronao e? Ka izay fitaitaina natao anatin'ny tao izay indrindra iny tena atsiarovako azy ry maholy. Raha oviana indray ve vao mba hisy alina ohatran'ireny. Tsisy tsony angamba ry andry. Alim-pahasambarana indray izao no tadiavina fa tsy alim-pitaitainana ohatran'iny ka. Tena marina izany. Alim-pitiavana kosa angamba ny tokony ho izy. Sa ahoana e? Asa tsara resaka kosa nareo izany a. Inona koa ki izany nidika izany kokoakindry izany a. Eno ay e, nampiray ilay alim-pitaintaina no. Niara-niaditra ny sarotra sy ny mafy kosa anie izay dia tao anatin'iny alina iny ka dia tsy te hisaraka tsony mihitsy kosa e. Tao anatin'ny alina iny ingeny saika namozana ny fiainana milamina tetỳ ivelany tetỳ e. Fiainana milamina tetỳ ivelany? Eno a, raha nisy kely foana. Radio Don Bosco. Tany am-ponja ny nandaninay an'iny alina iny sy ny manaraka rehetra. Saingy soa ihany fa hafa noho ny fevitr'olombelona ny fevitr'Andriamanitra e. Tena marina aloha izany raha ny hitako tamin'Anjoa e. Fa ahoana ki? Eny aky? Tsy tsikaritra reo anga fa ny ange ny mpanenjika indray ny lasa tany alohako e. Tena marina izany e. Ny farana teo mpanenjika lasa loha nosoratany Mamy Aina novelomin'ny Ony Vantsoa ary Oly niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo. Olosoa sy Anjariliva no nanatotosa.